Tsy mbola mahafapo ary tsy mifanaraka amin'ny fenitra ilaina ny tolotra omenan'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny eto Madagasikara amin'ny tontolon'ny fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroboana ny numerika na izany resaka kalitao fa indrindra ny sarany. Fanatsarana izany no isan'ny vaindohan-draharaha ny ministera tompona ndraika. Michel Arnardo. Mbola mampitaraina ny ankamaroan'ny malagasy ny tsy fifandanjan'ny tolotra azon'izy ireo amin'ny sarany aloha mikasika ny tontolon'ny fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroboana ny Aitao Arakajy-Mirindra amin'ny ankapobeny. Isan'izany ny aterineto, ny antso sy ireo maro hafa. Nanamafy androany ny minisitra tompony andraikitra vaovao fa ho jerena manokana ny mikasika izay. Misy zany amin'ny fampitomboana mpampiasa fotsiny, dia zavatra andresahako teo. Satria iny ara mbola fampitomboana mpampiasa ny tena hoe ilaina fampirisihana, ilaina koa fampitomboana ireo le fampiasaina hitondra sanda ho amin'ny vahoaka. Dika zay fa ny tena teo mila jerevana ny vidy ary azo atao mampihena ny tena teo ny sanda ny vidiny reny teknolojia vaovao reny. Etsy ankilany, ankoatra ny fanatsarana ny tolotra miatraika mivantana amin'ny vahoaka, isany nasiana fanatsarana ihany koa ny birao foibeny ny ministera etsy Antaninarenina. Mandeha mandalana ny asa hoy ny ministra ny positra teo aloha, itoy ny asa ary any amin'ny farany volana febroary no hifarana izany, birao izay anaraka ny fenitra iraisam pirenena. Afaka moitié dia vita tanteraka ny positra ka ny fanarahana amin'ireo le entreprise reo zany tokony vita zany tia vitan-jareo tena efa vita tanteraka. Ilary zany dia amin'ny fasin'ny colverne ho ataontsika espace numérique ina espace portique. Mieritreritra zany zay rehefa hanao an'ilay modernisation an'ny positra hoe aleo tena atao espace ngeza be izy ary eto Antaninarenina tsika matetika toerana fanerisiran'ny olona fa ary misy touriste be dia be dia aleo espace numérique matanjaka be zany tsika eo moderne be dia isy koa bureau ohatran'ny karazana salle zany sady misy salle de réunion, misy visioconférence afaka alohan'izay olona manangana société aty na mandalo eto. Totosa androany tetsy Antaninarenina ny fifamindram-pahefana teo amin'ny ministry ny positra sy fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny Aitao Arakajy-Mirindra teo aloha Ramalala Christian sy ny ministra vaovao Ramahery John Andriamanoisoa.